sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Misy zaza teraka ho antsika, ka zazalahy no nomenantsika, napetraka eo antsorin'ny fanjakana, ary antsoina hoe mpitondra ilay afatra lehibe izy. Isaia 9:7. Ankafaliana ankaravoana no anolorana fiarabanantsika jiaby izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ave jiaby tratra n'izao fety fankalazagna magnetriketriky ny nahateran'ny tompo izao, koa faly miarahaba ny zaza rehetra izay tonga fety amin'ity andro anio ity, ho ampoko ny fahasoavan'Andriamanitra ny anareo ary itombo fahendrena hatrany hatrany. Koa amin'izao fety magnetriketriky fankalazagna ny nahateran'ny tompo izao dia toloran'ny eglizy loha-hevitra isika ny hoe miantso antsika mba ho ray tampo aminy ny zanak'Andriamanitra. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky izay empaminany. Endre zany atsaran'ny tombotra ilay iraka eny an-tendrombohitra, izay mitory ny vaovao mahafaly dia ny fiadanana, ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena, ilay milaza amin'ny Siona hoe manjaka ny Andriamanitrao. Ny feo mpitilinao nanandrapeo izy ireo, miara-mihoby ankafaliana, satria hita ny maso ny fiverenan'ny tompo ao Siona. Miaraha mihoby ankafaliana ry Jerusalema rava, fa ny tompo efa nampionina ny vahoakany sy efa nanavotra any Jerusalema. Naseho ny tompo ny sandry ny fahamarinany, hiharihary eo imaso ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra hahita ny famonjen'Andriamantsika. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Umbelku yerni panayanare, ka ubagulu meri
Atanya para basantani Uvavulumeluku Umekunyeni fanayanare Uvavulumeluku Atanya para basantani Uvavulumeluku Irawan sa nitong famagagan sa pabitani Vanitanan nunamuns Nanapias ni Eritsanini Kadaitan firenen Ni famzena mapamarinani Bazaru virisirayen Ilefkavan simivadikya Okitupukanen Niran mas na sinipon nini Kaitea kaneniyun Ituturepya kunibuita Maizena nitumputam Itaraniun na sa kanabaka Aritarami firenen Ang pamarina na siya rajarini Umekunyer ni fanayanare Uvavulumeluku Atanya para basantani Uvavulumeluku Umekunyer ni fanayanare Uvavulumeluku Atanya para basantani Vakteny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Fa iny tamin'ny fotoana sy fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao kosa indray dia tamin'ny zana no nitenenany tamintsika dia ilay notendreny ompandovany zavatra rehetra sy nariny an'izao tontolo izao. Io zanany io izay fa mirapiratany voninainy sy mariky ny tenany ary mamoa ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny dia mipetraka eo ankavanany fiandrianany masina any amin'ny avo indrindra no ny avinanao fanadiovana ny fahotantsika ka natao ambonin'ny anjely arakaraka ny fahamboniany anarany nolovany fa tsy tahaka ny azy ireo. Fa anjeliza no nilaza amin'Andriamanitra hoe zanako ianao iza no niteraka anao androany sy ny hoe izaho no rainy ary izy no zanako. Ary rehefa nampiditra ny lahy matoa aty ambony tany indray izy dia manao hoe oka itsoka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny Andriamanitra. Alleluia, ten maverna, oh mafali, alleluia, Alleluia, ten maverna, oh mafali, alleluia. Isti teni tunganufu, biara muna mitsika, oh mafali, alleluia. Alleluia, ten maverna, oh mafali, alleluia. Isti tunga ulumbelu na mirai peta mitsika, oh mafali, alleluia. Alleluia, ten maverna, oh mafali, alleluia. Isti teni n'Andriamanitra, vao mafali, izunarina, alleluia. Alleluia, ten maverna, oh mafali, alleluia. Isti teni masua, vao mafali, mitunda farina, alleluia.
iombantsika mianakavy ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely Masina soratany Masinday Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy tsy nisy ary ny zavatra hary rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan'ny olo, ary mamirapiratra amin'ny maiziky ny fahazavana, fa tsy nandray azy ny maiziky. Nisy lehilahy araiky nirahin'Andriamanitra, i Joany no agnarany. Tonga ho vavolombelogno agnambara ny fahazavana izy, mba hinoany olon-drehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa ny fahazavana, fa tonga ho vavolombelogno magnambara ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny teny ihany no tegna fahazavana, izay magnazava ny ologno jiaby tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny olona izy, fa ny olona tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy, dia namia ny fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny agnarany, ka tsy mba nateraky ny raha na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony ologno ireo, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo, ka nohony ny taty amintsika, ary ny banjiny ny voninahiny izay, dia voninahitra tahaka izay zakain-janaka lahy tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nagnambara azy Joany ka niantso nagnano hoe, izy ilay nolazaiko hoe, izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Ary avy amin'ny afenoany no andraisantsika jiaby fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalagna moa namiagna tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita n'Andriamanitra naoviana, fa ny zanaka tokana izay ao agnatin'ny ray ihany no any magnambara azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianavana na dia efa samy fampiarahaba amin'ny fomba manetriketrika tamin'ny alina mialohan'ny Noely aza isika olo raika ziaby, dia ankafaliana, ankaravona no mbola merenako eto ny firarisoa sy ny fiarabana, tahaka ny fahalavavany tokoa ny firarisoa, ny fiarabana, fa indrindra amin'izao fankalazana manetriketrika ny Noely, ibanjinatsika ny mistery ny fahatongavanao nofo, zany hoe sy ilay Andriamanitra lavitra isony no Andriamanitra ivavahantsika, inoansika, fa Andriamanitra miara-miaina amintsika, tsy mba manana fahasoavana mihoatra n'izanysika, ka izany mbola manosikay ny fampiarahaba amintsika, satria ny fankalazana ho antsika dia tsy hoe fahaserovana sy aniverserany Jesosy zao 25 Desambra izao, fa fankalazana ho isika, ka noho izy fankalazana dia sady fahaserovana an'izay vanim-potoana lehibe nahatongavan'Andriamanitra ho nofo eto anivon'izao tontolo izao, no sady mivelona azy sika raha tadidinareo tamin'ny fotoana ny nanomboasika ny avant, dia nazava isika fa misy fomba anankitelo isika isehoany zay fahatongavana zay fiavian'Andriamanitra eo anivosika zay, dia ny 2 taona mahery lasa izay, ary dia ara-tantara io fa sy mba hoe angano na onoono, fa fantatra sika ary misy profo ara-tantara zay. Ary ny fiaviana faharoa, ny fahatongavana faharoa dia izao iainantsika izao, izay no anambarasika fa no ny asany fanahy masina dia ivelomansika izay fahatongavana ho nofo izay ao anatin'izao fankalazana izao. Ka noho izany sy resaka
ety ivelany zao fa no ny finoana dia mivelona an'izay mistery ny fahatongavanao nofo izay sika sy ho azon'olona sy mino izao fankalazana ataosika zao. Ny fankalazana fahatelo dia ny fiverenana Andriamanitra amin'ny fomba manetriketrika ary dia manantena an'izany sika ary zay no azo lazaina fa angovo manosika sika manatanteraka an'izao fankalazana izao, na dia azo lazaina aza fa miatrika zavatra sarotra isika. Ka ao anatin'izany no anolorako amintsika menakavy ny firarisoa sy ny fiarabana ary fitalahona ny sodranon'Andriamanitra ho ansika olo raika jiaby isika EOV tsiraikiraiky. Bonne et sainte fête de Noël ansika jiaby. Engany ho Noely hitondra fiadanana tokoa izao Noely 2024 izao ho tanteraka eo anivontsika zany firarisoa izany fiadanana mba hampasambarana izany raha manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainansika manontolo isika, manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha avelasika hiditra eo amin'ny fiainansika Andriamanitra araky ny vakiteny ao amin'ny vakiteny faharoa taratasy ny Hebreo dia efa ela tokoa isika olombelona no naniry sy nangetaheta mba hiova ny fiainansika ary raha misy vanim-potoana tena mangetaheta an'izay fiovana izay satria dia mangovotra mavozo isika mieritreritra an'izao zavatra iainasika in'izao. Milaza miaramita tokoa isika fa sy zarizary ny fiainansika rehefa lavitra n'Andriamanitra, mangetaheta anakatra n'Andriamanitra isika nandritra ny fotoana maro ary ny fomba maro isan-karaza nefa indrisy sy misy zavatra nanjary sy misy fahazahoantsika an'izany fiadanana izany. Ka sapatin'Andriamanitra izany ka izay indrindra no natonga azy naniraka ny zanany eto anivontsika fa indrindra rehefa nanota isika ka nanome tehezana nanome lamosana azy tao amin'ny sany Edena. Aisika sara ny nataony Adama sy Eva, inona ny nataony rehefa avy nanota izy niafina nihery everiny fa tsy ho hitan'Andriamanitra izy. Andriamanitra mahefa ny zavatra etra sy misy zavatra miafina ao amin'Andriamanitra. Ray anefa no Andriamanitsika, Andriamanitra famindrapo izy ka sy ny zanona izy nitady isika ary zay noka ho sapasika lehibe ny famindrapon'Andriamanitra ka isika ny nanota nefa Andriamanitra no misahirana mitady isika sy miseriny ny mahampanota asika izy fa amaha famindrapo azy, amaha fitiavana azy, amaha ray azy ka naniraka ny Jesosy izy ho tonga nofo ary izay no safidy natao no famonjenatsika satria sy tiany no anery asika ka ny rainy zanany hitovy amintsika hafa sy amin'ny fahotana ka ny toetra eto amintsika ary ny antony dia satria sy afaka mamonjy tena samyreritsika. Sara ho sapasika zany ry kristianina havana ary zany ny lohevi-dehibe izay arosiny eglizy amin'izao fankalazana manetriketrika ny nateran'ny Tompo mianso atsika Andriamanitra mba ho ray tampo amin'ny zanak'Andriamanitra izay le takalo sarobidy izay sy takatra ny sain'izao tontolo izao raha ny lojikan'izao tontolo izao dia sy atakatra azy satria takalo azo lazaina fa takalo very ary azo lazaina fa lany tombosoa Andriamanitra raha mason'olombelona satria izy zay manambe no nanaiky
atakalo amin'ny zavatra sinitsiny izay ny fitiavana dia sy mijery an'izay takalo izay fa ny famonjena no tadiaviny ary dia izay no ankalazay sika amin'izao tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka aoka ho sapasika zay ry kristiana havana sy zay rehetra mitandre an'izao fankalazana ny Noely izao. Andriamanitra lay mahefa ny zavadrehetra dia nanaiky ho tonga olombelona mba hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra andova ny ray. Sy afaka mamonjy tena tokoa isika na inona ataosika na manao akory ny fahaizasika na manana angovo tahaka ny inona isika. Izany hoe ahazo ny tena fiadanana isika, ahazo ny tena sambarana isika raha mandray an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika, eo anivon'izao tontolo izao. Lay asambarana avy amin'ilay Emmanuel izay no anaran'Andriamanitra tonga eto amintsika, Andriamanitra eto amintsika, izay irery ihany no lalana makany amin'ny asambarana, satria lay takalo izay azo lazaina fa perta ho an'Andriamanitra ho isika teo dia zary fa soavan-dehibe ho asika. Fa Andriamanitra moa sy misy perta na oviana satria fitiavana feno izy ary izay no mahatonga ny famonjena feno de feno araky ny voalazan'ny evanjely izay voandrenesika teo. Izy ny famonjena ho asika, izy no mitondra sambarana amintsika, izy no mitondra fiadanana afaka manome izay no afaka manome aina sy fiainana ary zay natao hoe asambarana ary zay no mitondra fanantenana ho asika. Na dia eo aza ny zava-manahirana maro isan-karazany tsy vitany angovosika sy ny fahaizasika izany ho isika teo fa Andriamanitra raibe fitiavana sy mpefamindrapo dia nanetry tena ary zay natao fiheveratsika hoe perta nefa tsy perta izany fa famonjena ho asika. Ka izany no antrateriny taratasiny Hebrio na dia teo ireo mpaminany ireo razasika somamy samby ihany ny fahafantarany an'izay fiainana ao amin'Andriamanitra izay ary zay ny fiheverany ho fihavanana ary zay no mahatonga sika milaza fa nopotehasika io fihavanana io ka sy maintsy evangelizena izay fihavanana izay, zany hoe sady kristianina no malagasy. Fa rehefa naniraka ny zanany izy dia mazava izay rehetra izay satria Jesoa famonjena no anarany, izy no eto anivosika ary izy ny manambara izany sambaratelo rehetrarehetra izany. Ambarany vaky teny voalohany bokin'ny Isaia mpaminany izany etaetaposika izany, zany fanresika izany ahita ny famonjena ny vazatany rehetra ho Isaia mpaminany ary dia izany tokoa no ankalazaisika amin'izao Noely izao. Tanteraka tokoa n'izany famonjena izany ao amin'i Jesoa ary ho an'ny olona rehetra sy misy avakavaka araky ny lazaisika teo ho piray tampo ao amin'Andriamanitra isika, ho fratelli tutti hoy ny ensiklikan'ny Papa, olo raika isika ziaby ao amin'ny Jesoa, ao amin'Andriamanitra satria nampionina ny vahoakan'Andriamanitra ary nanavitra any Jerosalema sy ilay hoe tanàna Jerosalema fosiny tiany mpaminany ambaran'izany fa fantatra sika ny dikany hoe Jerosalema tanàna ny fiadanana. Ka izao tontolo izao no zary Jerosalema raha mipetraka eo anivosika Andriamanitra ka tanàna ny fiadanana izao rehetra izao satria hatramin'ny fahazatany rehetra no ahitana ny famonjen'Andriamanitra araky ny efa namberimbery tamitsika miankina be dehibe amintsika izany famonjena zany satria
antitra terin'ny evanjely nosoratan'ny masinday Zoany izay mamintina ny tena dikany izany famonjena izany, ny fomba andraisana azy na mirapiratra tokoa ny fahazavana ary atao anilo ny olon-drehetra, kanefa indrisy nisy olona sy nandray azy izay sy nandray dia sy afaka miombona amin'ny Jesoa satria nanilikilika an Jesoa. Izao tontolo izao ary ny hevitry n'izao tontolo izao sy ny miaraka aminy no nanilikilika an Jesoa. Sy izao tontolo izao sanatria no rasy fa ny miaina araky ny hevitry n'izao tontolo izao, araky ny oentin'ny demony, ny hevitry ny demony izay sy mahatanty ny fahazavana nentin'ny Kristy. Na dia izy aza nahary an'izao tontolo izao, na dia nisy nanoro lalana tahaka ny Zoany mpanoro lalana ny laza, fa izy ilay tena naharina an'izao tontolo izao tonga entiny eo isika izy, fa isika voafatotra ny fakapanahy sy ny rendrarendra maro isan-karazany dia sy nandray azy. Izany hoe sy mino sy ny haino ny feony, satria araky ny fampianarana verina amintsika ny mimino dia izay mihaino ny sitrak'Andriamanitra ary manatanteraka azy. Avy eto anivosika i Jesoa kanefa sy nandray azy, fa mbola manaraka ny rasy izao tontolo izao. Dia hitasika ny vokatra izay sy ny fahaizana nandray an Jesoa. Hitasika izany amin'izao korontana virus izao mikorontana ny fiainansika. Io Covid-19 io dia mampibaribary ny sy fahaizasika nandray an'Andriamanitra, nandray an Jesoa. Potika sy mikorontana izao rehetra izao araka ny voalazasika, potika ny tontolo mpiainansika, ny tontolo iainansika, ny tontolo mponoana. Ho an'izay nandray azy kosa dia mahazo ny fahazavana ka tonga zanak'Andriamanitra, ilay takalo sarobidy nolazaitsika teo, ka mahazo fahasoavana maimaim-pona, fahasoavana miampy fahasoavana, ary dia ofeno izany fahasoavana izany. Marina sy afenina, tsy mandeha ho azy ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ary maro ireo sedra sy fahoriana mety mitranga sy tadiavina nefa ireo, fa noho ny izao tontolo izao izay sy maneky atsika izay dia sy ny sedra sy ny fahoriana zany no teny farany, fa ny famonjena nentin'ny Kristy. Izany rehetra izany no mahatonga asika manatanteraka izao sinoda izao, mba ahay andray an Jesoa eo amin'ny fiainana isika, ka olon-dehibe amin'ny finoana, ka na dia atopatopany rivo maherin'izao tontolo izao aza araky ny sary nataon'ny Papa, ary averimberina hoe sy Jesoa ny matory fa ny finoana, ka izao sinoda izao entina amoafo amintsika ny finoana, ka hatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana, ka hivahatra tsara amin'i Jesoa isika, ka zary eglizy miara-dalana, olona velona miombona mandray atanana, ka iraina ho tabernakla velona. Ry kristiana ava malala sy izay rehetra afaka mieno an'izao fampianarana izao, aoka orarotsika izao sinoda izao, manasa sika rehetra na vita batemy anao na sy vita, na sy mpivavaka anao na mpivavaka, hiaraka hitrotra isika, hiaraka andinika, ka hiainga amin'ny zava-misy sy famantarana eo amin'ny fiainansika. Nolazaisika hoe signe de temps, ka hosolovo ny fanahy masina isika, ka hiroso amin'ny lalindalina koa amin'ny fanorenana fiainana mivahatra amin'i Jesoa. Ka raha misy tokoa ary fanirina amin'izao fankalazana Noely izao, ka hitalahona ny famindrapon'Andriamanitra sady ny fisoloava ny fanahy masina, dia ny mba anokafasika ny fosika amin'izao Noely izao, ka hitoetra ao amin'Andriamanitra isika, manome toerana an'Andriamanitra isika,
manokatra ny fosikisika raha manao ny marina ka miala amin'ireny lainga sy fitapitaka ireny satria ilay Andriamanitra eo anivosika dia Andriamanitra marina no anarany. Manaiky azy sika raha miaina ny fitiavana marina ka mahafoy satria ny fahafoizana io no mampibaribary fa fitiavana sy misy takalo sy misy tambiny tahaka an'Andriamanitra. Afoy fotoana isika amin'ny fanompoana ny hafa satria Andriamanitra dia nanetry tena ka tonga hanompo asika ary izay raha teo no hiarian'Andriamanitra no naharian'Andriamanitra sika nataony mitovy endrika amintsika Andriamanitra. Ny fahafoizana no mampibaribary ny tena fitiavana. Matetika isika no manontany ahoana ny fiveloman'ny finoana. Ny fahafoizana no endrika iainana ny finoana. Raha mahafoy eo anivon'ny fikambanana, eo amin'ny voamihera, mandray atanana amin'ny lafiny rehetra isika ary sy entina ireharehavana izany fa ao atao amin'ny fanatretena dia mivelona ny toetra n'Andriamanitra isika. Izany no Andriamanitra eo amin'isika ampanatretena no amin'ny tanany adidy rehetra ataosika. Manambara ny finoana velona isika ka zary fahazavana isika ary zary Kristy mpiarabelona amin'ny hafa, zary asina isika eo amin'ny mpiarabelona. Izany no anson'Andriamanitra amintsika amin'izao noely izao. Oko noely fahafoizana ho asika izao noely izao ka fatary koa anefa fa ny fahafoizana sy mifisaraka amin'ny fanompoana mifanaraka amin'izao sinody fahafito izay ombonantsika amin'ny sinody eran-tany izany voalaza asika izany. Engany izao fankalazana ny noely izao anome aina vaovao ho ansika ka ampirosy ansika amin'ny lalindalina koa amin'ny maha génération mpanorona asika. Engany ho départ vaovao amin'izao noely izao fandrindra fanatanterahasika n'izao sinody izao. Izany raha teo no antondian'i Jesoa eto an-tany fanorenana vaovao, faharahina vaovao ka ingany ho départ vaovao, ho fiangana vaovao tokoa izao noely raika roapolo sy roa arivo izao ka ho vonina hanorina fiainam-baovao isika ao amin'ny Jesoa. Ka ny tontolo mpiainasika ho tontolo honenan'Andriamanitra ka zary karakara ny tontolo iainana sy ny zavaboary sika ka hivelona ao anatin'ny tontolo mpinoana ankalazasika an'Andriamanitra. Ny dikany noely zany ry kristianina havana dia ho fanorenana miaraka amin'Andriamanitra izay ataosika rehetra hanorina eglizy tranon'Andriamanitra sika ka ho zary eglizy olona velona tokoa isika ka asehosika amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny alalan'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny maha génération mpanorona asika, manorina ny tranombe iombonana isika, manorina ny frateli toto isika teo, manorina olo raika isika jiaby satria mafoy manompo ka mifampisimbona mifanasoa mikasaka mandrakariva ny soa iombonana ao anatin'ny fahamarinana ka ho eglizy miara-dalana tokoa isika miombona velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona. Ry Jesoa Kristy Tompo mitodika aminao izahay, ianao no fahazavana mitondra hafaliana sy fiadanana ho anay. Engany ho tahaka anao tokoa izahay, ahay anokatra ny fonay izahay ka anjaka tokoa aneny famindrapoa sy ny famelan-keloka eran'izao tontolo izao amin'izao noely izao. No fonay ane ho toerana iombonana bebe koa aminao. Ry Jesoa Tompo, ko velona bebe koa ny mahazanak'Andriamanitra anay izahay, engane izahay ahay ampanjaka ny famindrapo sy ny famelan-keloka izay loharano sy fototry ny tena fiadanana sy ny hafaliana ary hitondranay amin'ny asambarana.
ampio zahay izoro amin'ny marina fa io no maha-olona afaka anay masiny mari reninay io sambatra izahay manana anao ampianary izahay na amin'izao vanim-potoana sarotra izao ahay andray an' Jesoa tatano izahay ho eglizy miara-dalana miombona makany amin'i Jesoa andray an-tanana ka zary tabernakla velona takanao masinday Josefa ray mpiaro-ny eglizy io lehilahy marina ianao mivavaho anay mba ho marina koa ny fiainanay fa manjaka loatra ankehitriny ny lainga sy ny fitapitaka aoko atao tanteraka izany amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahiny.